Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana kominaly amin'ny volana Jolay izao ny atoko leader fanilo. Ity atoko ity izay nanamafy ny fiaramientany rehetra ho hitondra amin'ny fampandrosoana ka nahatonga azy hiaradia amin'ny fitondram-panjakana. Ravaka Randriamanala sy Mamira Samelo mitondra ny sary ho antsika. Anana solitena mandritra ny fifidianana kominaly tanterahana amin'ny 17 Jolay izao ny atoko leader fanilo. Ny antoko izay mahenika ny Madagasikara. Ireo toerana efa misy olombamboaka voafito tamin'ny anaran'ny antoko leader fanilo no atao lara-pameana amin'izany. Ireo namana député ireo efa manana paikady manona ny fifidianana io ary atao azontsika tenena hoe laham-pameana ny toerana zay fa misy député leader fanilo ka ao Andapa, ao Angandrano, ao Maroantsetra, ao Mananjara. Ka zany rehetrarehetra zany dia ao koa Mandramasina. Ka reo nazontsika tenenina hoe laham-pameana ny leader fanilo amin'ny resaka fifidianana bentanana. Miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana sy ny antoko filoham-pirenena ny leader fanilo. Ity atoko ity izay mahita fa tsy fotoana ny fifanenjehana sy ny fifankalana izao fa kosa fotoana ny firaisan-kina sy ny fiarahamientana isy ny fampandrosoana. Misy ny oabolana avy any avarotra ilay milaza hoe Zagnahary ozy tsy mitahany vaka. Misy ny adidy izay ankintsika amin'Andriamanitra fa misy ihany koa izay miankina indrindra ho antsika olom-pirenena. Koa dia zao vaninandro zao dia mitaky amintsika tsirairay amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny raharaham-pirenena ny fifankatiavana, ny firaisan-kina ary ny fahatoniana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra mba hahafahana miroso amin'ny fialana amin'ny fahantrana firosoantsika amin'izany fampandrosoana zany. Notanterahana omaly teny amin'ny Green Club Romeo Pharma Vodivorona ny lanonana famparabana nonina tsara na ny taom-baovao 2024 ho an'ny fianakaviam-be ny antoko leader fanilo.